Malagasy FM manolotra ao anao mandritra ity herinandro ity. Maiva molitra. Tantara no soratany NALGM. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nalijao sy ny aina Rasafy. Nanatotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Andro Faro. Ka inona zany fa tsy herim-po verimaina fotsiny ny atsika ny nandehanana taty? Tsy misy an'izany ry meva, alanenina ny atsika. Sady tsy hoe diso koa angeny vaovaon'ny an'ilay olona tao anaty tambajotra atsika fa tena mipetraka teto koa io rangahy io e. Saingy efa niala teto io izany volana vitsivitsy izay. Toa hoe tamin'ny 25 volana febroary moa izy niala teto araka ny fitantaran'ilay ramatoa iny. Tena io rangahy io mihitsy izany satria tamin'ny 20 volana febroary santatra ny fanena tamin'ny tany Andrenivohitra. Zany marina moa. Ka nandeha tongotra izany io rangahy lehibe io niala teto. Dia ampitson'izay vao tonga tany tanà. Satria tsy misy fiara mandalo aty raha tsy isaky ny faran'ny herinandro. Io rangahy io nefa tsy nahandry an'izany fa dia naleo ny nampiasa ny herin'ny tongony. Izay tsy fantatra ny antony tena nahamay azy niala teto. Raha tsy diso ohatran'ny resaka ilay ramatoa teo hoe zafikeliny io rangahy lehibe io sy ny zafikeliny izany ny ara-mipetraka tao e. Ianao koa moa le nandeha tany amin'ny toeram-pivoahana teo dia tsy nahian'ny fitantaran'ilay ramatoa iny. Ka nidirany rivotra vao maraina koa ngambizah dia nitereniko. Fa izy le zafikeliny rereo anakory tafita. Izy sy ny zanany vavy izany ny tonga teto mitady ravinahitra araka ny fitantaran'ilay ramatoa e. Bevoaka ny olona tena io zanany vavy io raha araka ny tantaratra. Ary niteraka avy eo ka toa hoe maty teo am-piterahana. Dia tsy maintsy ngabe izany ny voatery ny taiza reren'ilay zafikeliny. Teny Andriamasera aloha izy nitazaina nandritra ny volana vitsivitsy e. Dia avy eo tena niraisiny radada tanana mihitsy. Dia aiza izany io zafikeliny io amin'izao? Tsy fa araka ny resaka hatrany dia andro vitsivitsy alohan'ny alany io rangahy io teto no efa tsy hitahitan'ny olona koa izay nanjavona. Fa firy taona izy izany? Tokotokony ho 3 taona ao anga. Ve ka mbola kely? Ka naleren'ny niteraka azy koa zange ka mbola kely satria vao 12 taona montsy. Dada andray izany dia naninona nefa tsy nanontanian'ny olona le rangahy? Ka moana izy dia tsy misy mahay miresaka aminy ny olona ko. Mieritreritra ry zareo fotsiny izany dia hoe mety anaty herin'ny Andriamasera fa tsy tiany entana izany ko. Mety ho izay tokoa angamba satria araka ny filazan'ny santatra dia tsy nisy olona niaraka tamin'ny olay antitra io mihitsy fa tena izy samy rery. Diso anao fa efa nanontany teny Andriamasera ihany izany ny olona mba ahazo toko tsara. Saingy tena tsy nateriny tany le zaza. Dia nataonay zary izany. Sanamidy ve? Nefa izay nanaovana azy izany tsy asantsika aloha satria azy izany e. Sady izy koa ny tena ilaintsika fa tsy le zafikeliny. Dia inona indray izany ny atao ry tafita? Ka inona moa fa aloloantsika moa dia? Mbola misy ihany mantsy ny lalana iny sady ratsiratsy. Sao dia hotratrarina ty. Samy mihitsy aloha. Any tanàna indray mihevitra an'izay atao. Aiza ihany ary ty meva sy tafita mbola tsy tonga foana e. Ary mba hitandry zareo ihany koa ve izay ilay olona nitadiaviny tany. Efa latsaka kely ihany izao ny amin'ny 12 ralina. Efa manonoka leo koa mijanona lava ato anatin'ity trano ity ka engane ka mba tena ho hitandry zareo any amin'ilay toerana any tokoa iny ilay antitra iny. Tena nanenenako tongotra matanana mihitsy ny fihetsika sy vava tsy voafehako tamin'ny rangahy lehibe iny. Ohatrany tsy mety afaka tao anaty masoko mihitsy ilay endriny ohatran'ny vontina rahely sy ny masony toa mangano any izany. Fa ny nagaga nefa na dia mivazavazako azy izy dia toa ny tsiky izany. Izay koa moa ny tena nahitako ilay ny vao marikoriko iny. Fa ny masoko ve no mandrorosa toa
ohatra mahita le rangabe iny mijoro io avotrano io a tena tsy manofy aloha fa izy mihitsy hoe aza mandeha aty ianao a fonjeo hoe fonjeo fa ataonao inona ny vavako tena sokafana marina ny vavako testony ny lelako tena tratralina ihany tsika ry tafita na dia nandeha mafy aza raha tsy nisy any fahavaka isanakodiarana iny dia tsy tratralina ohatran'izao tsika fa misy azy izay kiala santatra ato le izy mbola tsy nisakafo izao no tena olanako ana aloha mba jereo kely izy fa zahay karakara vetivety an'reto sakafo nentsika reto dia fa ananao izy avy eo fa ny tanako tena torovana be tamin'ny namily an'ilay fiara tamin'ny lalan-dratsy be iny eny re zahay avao tena kivy ry tafita marina kehitriny dia lasa maona ihany ko santatra raha izao fandeha dia mina fa tsy ho elatsony koa dia anaraka hatraminy ainy aza miteniteny foana rery nefa angara hoe moana dia fahafatesana ny dikan'izany ka mivata memaina ny romanalina io nga everinao fa hamela mahazo aza mbola manary toky aloha anatin'ny miady sy ny fitadiavana vaholantsika izao ka vaholana iza sinona tsona ry tafita motsy efa voatetintsika daholo mivazatany efatra mba inona loatra reny misterin''izany rangabe izany ary so dia izany ary le hoe lolo vokatra araka ny tantara reko aloha dia tsy manao fomba salam'izao no lolo vokatra lazainao izany mamono ny tonga dia ataony rehefa ho tanin'olona mifadina izy sady tsy azo eritreretina akory zareo ifanosina be amin'ny saramba-be-mbahoaka izany indrindra moa fa anaty fiara fitateram-bahoaka dia mety mbola mahery noho ny lolo vokatra ave izany enatsiko rery tafita jerenko ity izy tsy mahetsika tsony fa dia mikaikina eo mpandriana fotsiny sisa tsy miresaka famoana masony sisa mangano hoany dia ilay zavatra narikoriko azy hitany tamin'ilay rangabe daholo izany ro miatra amakodiny amin'izao reo mahay zavatra ny olona ka tena mahay zavatra tsy ka ratsy koa angeny nataon'ny zandritsika tamin'ny olona io ka tsy tokony hanometsiny lehilahy antitritsika zange tsy manometsiny azy fa zao marina rymeva so dia tokony haka olona ray aloha ifanampy aminao hikarakara ny satatra mandra-piveriko ay tokoa moa ianao tsy maintsy handeha indray tsy dia hitako loatra izay tokony ilana olona fa aleo ry amin'izao ihany tsy maninona sady za koa ange herinandro ihany raha be indrindra no any dia miverina metrapetraka ny asa midralahany fotsiny dia mahazo moty sady miezaka mitady vahaolana koa na dia any aza fa aza manahy ianao tena efa lany aika ka miandro izay ataonao avy any sisa ezaka kosa anao ny adidiko amin'ity zandriko ity fa sao dia sanatria kely sisa ny ananana azy aza-pahanana amin'izany ho anyeritreritra fa ataovy ambony foana ny finoana sy ny fanantenana ohatran'ireny olona tsy mivavaka ireny indray ty ianao eny dia arak'izay ny tantaraiko anao rehetrarehetra aka nahita ny zavatra manjoa izandriko io ka asa re raha mba misy zavatra azonao atao aminy ihany na tsy haiko tsy misy zavatra tsy azo atao izany rehefa tonga eto amiko hoe fa ny hoe andahitra sa tsy izay ny fanontaniana tokony hipetraka ody raha-pitso mantsy za io ny tena marina sendra mba nandalo fotsiny any eto ary mba nanontanytany olona teto amin'ny manodidina hoe sao dia mahalala olona mpitsabo malagasy mahay ka
zao tonga eto aminao zao fialana ny enina amin'io zandriko io re mazava ataova ry izay mety kiaky nahita. ka natsy ny tantarany zany rehetra zany azy ny enao dia efa fantatro dia melo daholo vata ny vao nahitanao dia efa nazava amiko ny zavatra rehetra. Izay no mahatonga io anarako hoe kiaky nahita satria dia ny zavatra efa laza ihany izay no nanako famezam-pahasoavana tsy mba hitano avy ihany ho zany. Mazava amin'izay ve zany eny mazava ny amin'izay fa soa dia azonao lazalazaina any momba nyity rangaha lehibe asehoko anao an-tsary ty. Tsy ny tantaram-piainana akory ny ilaiko fantatra fa ny antony nanaovany an'izao zavatra zao amin'ny zandriko zany ambony ambany miekavy miekavanana mitodika dia iverenako ny lalana mba halalako ny zavany sy ny marina. Asehoy hampitray fa mahaika halala zay. Inona voalazanao ry kaka? Marina aloha marina. Eny ary Zao ny voalazako ka ino tsara ary. Menonao ry kaka? Hitako eto fa efa nisy fotoanareo nandeha tany amin'ny toerana nisy olona ihantitra io. Tsy ho tantaraiko tsony ny zavatra efa fantatrareo fa ny antony ialany izy mianaka atao amin'ny toerana no lazaiko. Raha misy ifandraisany amin'izao raharaha zao dia lazao ry kaka fa tsy maninona. Dia izy mianaka iza moa sa izy sy le zafikely ve? Nefa le zafikely ary toa hoe tsy hita fa izy rery ny miala taoko. Eno tsara aloha ny fitantarako zao narary andro vitsivitsy io zafikely nanga tezainy io ary nampalahelo dia zao maty fa tsy nahatohatra ny aretina tazo maherina azo azy izy. Le zazo io zany no zany dia tapa-kevitra ingabe ny tondra ny razany io ho any atany-razany zareo any amin'ny faritra atimo-tsimano moa zany izy raha teo koa moa efa niantitra dia matahotra ny fahatirairany atanin'olona. Dia naninona moa zany izy ny tsy mba nilazany zany teo amin'ny tanàna fa maty ny zafikeliny dia nataony taiza ny fatin'io zazo io avy eo? Natahotra fitsaram-bahoaka izy satria efa ratsiratsy laza ihany no ayahin'ny olona ho mpamosavy sy mpamorika mantsy izy satria no heverin'ny olona fa ny vonono nahafaty an'le zanany vavy. Ka raha nanambara zany izy dia tsy ny salazalana fa tena vonono fokon'olona tany mihitsy. Tsy nisy hoe nylazay mihitsy koa ny olona hoe maty ny tazo zazy io. Izy raha teo koa moa mona dia tsy mivakazo firy tamin'ny olona marihana nefa fa tsy mpamosavy mihitsy io lahantitra io akoa hoe mpilalahody. Ka raha tsy mpamosavy tsy mpilalahody izy maninona no nahavita zava-doza tsy roa mantany ohatran'izao tamin'ny anabaviko ka? Andraso aloha andraso mbola ho tonga any tsika avy eo. Izany aza dingadinganiko ihany fa lava loatra raha tantarainy eto daholo. Tany andrenivohitra ihany ngabe avy eo saingy nahatsiaro hoe dia nareraka noho ny dia tongotra ny kilometatra maro nataony dia izy nandray fitateram-bahoaka izay dia nyfanena tamin'ny anabavinao zaza ratsy taizy miseho azy ho lafatra sy ambony noho ny rehetra. Azafady aloha raha ny teny an'izany fa izany ny marina tsinona nanontany anao teo hoe natao aiza le razana tsy nalevo naraka ny etretra ao akory io fa netiny nanaraka azy. Netiny nanaraka azy? Indrindra dia tamin'ny fomba ahoana? Ny fonosy ny sase plastika lehibe ary nafatra ny tao anaty gony dia saika olan'izay ny manabatonga teny amin'ny tobo ny taksiprosy izany hoe teny avazan-karana saingy no ny arerahany diso tafahoatra ao izy dia zao voatery izy nandeha fitateram-bahoaka na dia evakaiky any aza sisa tsy atongavany tany. Hita ao anaty fitaratra ao daholo ve zany rehetra zany ry kaka? Ny anaka saingy za ihany mahita an'izany fa na ijereto azy dia tsy ahita ninona mihitsy. Tena miaika
Ka toy sara fitantaranao saika. Azafady indrindra aloha nanapa-teny. Tsy olana ka, dia izao. Teo no miditra ny andro ratsy ny zandriny se. Satria na dia efa nifonosina sachet plastika aza. Le razana io dia tsy nahasakana ny fofona tsy voaka izany. Izay no heverin'io kialavavy zandriny se tapitra oatra ny fahadiovana io hoe io lay antoko io mivady rano sy mamoaka ilay fofona maimbo ireny. Nefa tsy izany. Nalahelo tena nalahelo ny foningarainy. Nanoloana ny tevateva siompa teny ratsy sy fanalambaraka natao azy. Tsy mbola tena hampanino azy loatra nefa izany. Fa tena tsy zakany indrindra dia le fihetsika kely tsy voahevitra nandrora. Ny teny atery ambony hoe tsy mpamosavy io rangahy io. Dia izay indrindra tsy mpamosavy izy fa ndrofo nindora izay nataony zandry se. Niampy ny volo izay nisaringotra tamin'ny tanany. Eny lazainy fa hoe nikainkona. Tsy fa naniny velively akory nandringotra volo fa noho ny tanany tsy afaka mihetsika. Mokoa ny zandriny se nanao tsindalina fotsiny. Dia iny nentin'ny siparan'io zandriny se io. Izany hoe rehefa atoditra matsara tany an-tanindrazana izy. Kiaka, dia inona izany ny vahaolana azo atao amin'izany? Ny vahaolana ao dia misy matsy amin'izay teo. Any hoe handaitra na tsy, izay ny mbola tsy hay. Ka izao ny zavatra tokony tsy maintsy ataonareo ary atao avarany izay haingana indrindra. Natolotry ny Malagasy FM ho anao teo. Maivamolotra. Tantara no soratany Nal GM. Ireto afy ny nanome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nal Jao sy ny aina Rasafy. Nanatotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola itoy. Malagasy FM 104.4 MHz.